Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falaminabantsika ariavako malala tratra ity zoma fa 8 ny volana Jona ity. Ny mofonaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Hosea mpaminany. Hosea 7:10, Hosea 7:10 andininy fahaefatra ka hatramin'ny 9. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izaho no Jehovah Andriamanitra ao hatrany amin'ny tany Egipta, ary tsy mahalala Andriamanitra afa-tsy izaho ianao, sady tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Izaho dia nahalala anao tany anefitra, dia tany amin'ny tany mampangetaita, araka ny ahitra teny aminy no nahavoky azy. Eny voky izy ka niavonavona ny fony, koa izany no nanadinoiny aho. Ka dia tonga toy ny liona aminy aho, toy ny leoparda no famitsako, mamely azy toy ny famely ny beravery aho, ka mandritra ny saripony. Eny, any no andrapahako azy toy ny fandrapaky ny limbavy, ny bibidino amiravira azy. Ray masino, manomasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Hosea mpaminany moa rehefa koa mirala dia faminaniana momba ny fahatezeran'Andriamanitra, raha izay no azo ilazana azy, noho ny fihodinan'ny zanak'Israely niala tamin'Andriamanitra. Ary izany fihodinany tamin'ny zanak'Israely, fihodinany niala tamin'Andriamanitra, nanompo sampy izany, nanompo an'ny bala, no nanaovan'Andriamanitra antsoavo azy tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany mba hiverenany amin'Andriamanitra indray. Amin'ity toeram-piasantsika ity dia asehon'Andriamanitra ny tsy zakan'Andriamanitra. Inona ny tsy zakan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely? Inona ny tsy zakan'Andriamanitra tamin'ny fokon'ny Joda na ny firenen'ny Joda izay niantefan'ny faminaniana Hosea mpaminany eto? Mitovitovy aminy ny faminaniana Hosea sy Isaia ny votoatiny, ary dia mitovitovy koa ny anehoany Hosea sy Isaia ny tsy zakan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely na tamin'ny Joda. Mizahatra vitsivitsy ary reto izay asehon'ny Hosea mpaminany fa tsy zakan'Andriamanitra. Marina fa ny fahotana tsy zakan'Andriamanitra daholo, tsy misy fahotana zakan'Andriamanitra izany na ray ary, fa tsy zakan'Andriamanitra avokoa ny fahotana rehetra. Saingy toa misy lafin-javatra roa reto tsindriana Hosea mpaminany ho tsy zakan'Andriamanitra. Ny voalohany indrindra dia izao: asehony ny fiavonavonan'ny ny firenen'ny Joda. Niavonavona hoy izy, fo niavonavona. Inona ilay fo niavonavona? Ilay fo niavonavona dia ilay fo mihevitra fa feno tafita tsy mila an'Andriamanitra. Amin'ny andininy 15 dia hoy izy manao hoe: eny voky izy ka niavonavona ny fony. Izaho anefa nahalala anao tany anefitra, tany amin'ny tany mampangetaita. Izany hoe tsy zakan'Andriamanitra izay fireharian'ny zanak'Israely izay avonavona, izany hoe fiheverany ny tenany ho nahavita tena tsy nisy Andriamanitra. Fiheverany ny tenany fa tonga amin'ny tanjona fahombiazana sy famirapiratana io izy, tsy noho Andriamanitra fa noho ny herin'ny tenany, dia niavonavona izy. Tsy nila an'Andriamanitra, tsy nitady an'Andriamanitra. Ary izay mahatonga an'Andriamanitra ny teny eto izy amin'ny andininy 14 manao hoe: tsy nisy mpamonjy ange afa-tsy izaho, nefa ianao ankehitriny miavonavona ny fonao. Izany hoe manambony teny ianao, tsy mila an'Andriamanitra. Afaka malala, tsy ny zanak'Israely ihany no manana izay fo miavonavona izay, fa ny olombelona ankehitriny mihitsy. Miataka amin'Andriamanitra ny fon'ny olombelona ankehitriny. Tazanao amin'ny sehatra maro samihafa niavonavon'ny olombelona. Mampatsiaro antsika niavonavon'ny olona tany amin'ny tilikambo ny Babela dia hitovy amin'Andriamanitra.
Ny avinaviny ireo omponina tany tilikambony Babela zay ny hevitra te hitovy amin'Andriamanitra, mahatsangan-javatra tsy eo Andriamanitra, mahavita zavatra tsy misy Andriamanitra. Ary dia izay mahatonga ny tompo eto miteny manao hoe tsy misy mpamonjy afa-tsy za, nefa feno avinavina ny fo. Rehavako hotsika manao hoe ny olombelona am'izao andro ankehitriny zao mihitsy miavinavina amin'Andriamanitra. Andrandray aza tsy ilainy ny fivavahana, ataony any ivelany fivavahana. Hitatsika nge zany amin'ny raharaha maro samihafa andavanandro ny olona ataony ity de tsisy idiran'ny fivavahana, tsisy idiran'Andriamanitra ty de raharaha manokana anay ity tsy ampidiranareo fivavahana ity tsy ampidiranareo resam-piangonana ity tsy ampidiranareo resaka finoana ity de raharaha manokana anay ihany, ty raharaha toe-karena fotsiny ty raharaha politika fotsiny ty raharaha sosialy fotsiny ty raharaha-panabeazana fotsiny ity tsisy idirana fivavahana, ity tsisy idirana finoana. Avinaviny zany ravako malala. Ahoana no hanabeazana tsisy Andriamanitra raha amin'ny Baiboly ny resahana? Ahoana ny hoe hanabe olona ianao nefa tsy hiresaka an'Andriamanitra raha amin'ny Baiboly ny resahana? Tsika tsy miresaka zavatra ataotsika hoe ny andavanandro, fa amin'ny Baiboly de zao sarotry zany hoe hiresaka fanabeazana olombelona nefa tsy hiresaka an'Andriamanitra, tsy hiresaka ilay dimension ataotsika hoe fanahy ao anatin'ny olombelona. Olombelona Andriamanitra ke tsy nahary olona sy vatana fotsiny fa nahary olombelona fanahy koa, de ahoana io fanahy io? De manianka io nge tsisy idiran'ny fanabeazany, tsy rehavako malala. Avinavin'ny olombelona zany. Ndrindray ny olombelona ankehitriny tsy ilaina an'Andriamanitra ny toe-karena. Ahoana no eritreretanao fiarikarena tsy misy Andriamanitra, tsy resahana an'Andriamanitra raha io Baiboly no metrahana fanontaniana? Ny Baiboly manakolazaina be de be mihitsy ny amin'ny toe-karena. Avaiza moa ny harena ny Baiboly? An'Andriamanitra nge ny vola sy ny volafotsy sy ny volamena, Andriamanitra ny mampanankarena samantra. Ary ny Baiboly io de miresaka be de be momba ny fiarikarena, ny fitatsika ny fanoharana momba ny talenta, ny afatr-pony momba ny asa, ny fanajana ny asa, fanajana ny etika ny asa. Ahoana no iresahana Baiboly tsy iresahana asa na resahana famokarana toe-karena ka tsy resaka an'Andriamanitra? Fa avinavin'ny olombelona mandroaka an'Andriamanitra ivelan'ny ekônomiany. De hitatsika zany ekônomia tsy misy Andriamanitra zany metimety 10-20 taona 30 taona, fa rehefa makivaky ny 100 taona no any de hitanao fa miamitambotsitra. Tsy ny ekônomia ny fanabeazana ihany fa ny sosialy. Ahoana ny resahanao fitsaboana tsisy Andriamanitra? Soatra masina de zao ny Andriamanitra no nitondra ny aretintsika teto tamin'ny alalan'i Jesosy, mitsabona ny olombelona fa ny fanasitranana an'Andriamanitra ho ny fomba fijerintsika kristianina. Ka ahoana ny resahan'ny olombelona ankehitriny hoe fitsaboana, fanasitranana nefa tsy eo Andriamanitra? Zay no mahatonga misy aretina tsy sitrana mihitsy. Raha tsy misy an'izany eo amin'ny Baiboly hoe iny tsy sitrana mihitsy iny aretina iny raha tsy vavaka. Tena misy areti-panahy mihitsy, fatatsika zany. Misy misy ny aretin'ny vatana fa misy ny areti-panahy. Izay ny vavaka ny mahasitra anazy, ny fifandraisana amin'Andriamanitra. No zany dia hotsika manao hoe miavinavina ny olona. Tsy omen'ny olona toerana intsony ao am-pony ny fitiavana an'Andriamanitra ary detesitr'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra manao hoe de tonga toy ny liona ho aminy mihitsy aka, ary tonga toy sanatria toy ny bibidia no amiravira azy. De gaga tsika raha ohatra ka mikorotana etsero, mety jerena milamina raha mijerena ataovy hoe amin'ny toerana maro zay mihevitra ny tena no mandroso, satria tsy miraharaha an'Andriamanitra. Rehefa tena mijery le fiarahamonina isika de zao mitombo be de be ny korotany, ny areti-tsaina, ny dépression nerveuse, ny schizophrenie, be de be reo karazana areti-tsaina mipoitra etsero. Akoatr'izany ny famonotena aty amin'ny tany mahantra tahaka ny Madagasikara, andeha ato hoe mahantra ohatry Madagasikara, aty amin'ny tany mahantra tahaka ny Afrika, de vitsy lavitra zany olona mamono tena raha mitaha amin'ny tany manan-karena tahaka ny tena ohatsika hoe
Corée du Sud, iny Asie iny Europe ray manontolo iny, raha jerenao ny tahan'ny olona mamono tena betsaka lavitra am'ireny tany reny, tsy hoe tsisy akory ety fa betsaka lavitra. Satria nahoana satria tsy ny fananana ny materiel akory no mampisy fiadanam-po fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ary dia eto Hoseampy aminany de mampatsiaro manao hoe tandremo tsara ny avinavina amin'Andriamanitra, ny fiheveran-teny ho zavatra, ny fiheveran-tena hoe feno nefa tsy eo Andriamanitra. Fazatra faharoa sady farany sehoan'ny boky Hoseampy aminany eto ho mahatezitra an'Andriamanitra, tsy ny avinaviny olombelona ka fandroahan'ny olona olombelona an'Andriamanitra hiveran'ny tenany sy ny fiainany ihany, fa hoy izy manao hoe nanadino ahy izy. Fanadinonan'Andriamanitra. Ino moa ny fanadinonan'Andriamanitra? Raha mamaky an'ity mofona ity tsika de hoy ny tompo manao hoe izaho an Jehovah Andriamanitra, Andriamanitra aho hatrany amin'ny tany Egipta ary mahalala anao, nahalala anao tany an'efitra nefa adinonao. Zany hoe amin'ny tendiny ity zany de zao asehon'ny Hoseampy aminany fa tena adino ny zanak'Israely Andriamanitra. Inona ny hoe adinony? Adinony hoe andevy tany Egipta nge izy e, adinony hoe hain'Andriamanitra nge ny namelona azy tany an'efitra e, adinony hoe tsy firenena akory izy fa Andriamanitra nahatonga azy ho firenena. Ary firifira mijerytsika andeto atsika hoe États-Unis na andeto atsika hoe Europe na andeto atsika hoe Afrika na andeto atsika hoe Chine ny Asie, ro firenena rehetra reo ange rehefa jerenao ny tantara ka tsy firenena akory. Arivo taona lasa zany na 300 taona lasa fotsiny any de ataotsika hoe États-Unis. Mahafantatra ny tantaran'ny États-Unis tsika, ny ady tranony tranga tany États-Unis, ny korotana ny tranga tany États-Unis taloha be, talohan'ny natongavan'ny ndeto atsika hoe ny tandrefana koa aza, mbola tribu fokona poro samihafa nonona tany, avy eo ny tsy firenena ohatran'izao akory. Iza na firenena an'ireny? De teny ve tsika fa tsy Andriamanitra? Nandeha ataotsika hoe Europa tamin'ny fotoan'andro, tamin'ny andron'ny fanjakana Romanina, tsy hoe nisy fandriampahalemana nge, misy firenena namely firenena tam'izany, misy adi-poko, fifanafiana, herisetra, tsy firenena akory. De milaza ve tsika fa tsisy Andriamanitra nandamina io tany io ka mahatonga an'ireo firenen'ireo ohatr'izao? Saingy zao fe ankehitriny de manadino an'Andriamanitra. Sy mahatonga Isaia mpaminany nanafatra ndray maka hoe tandreminao mihitsy manadino, ny vato nakananao, ny aty lavaka ny itsonana. Ary eto de tian'Andriamanitra ho tsarovany ny zanak'Israely hoe avy aiza moa ianao? Avy any an'efitra. Avy aiza moa ianao? Andevy tany Egipta. Nefa nasondrotr'Andriamanitra ho tonga firenena, de novokisan'Andriamanitra. Ary rehefa voky ianao de adinonao ao izy. Rehefa voky ianao de zao ny avinavina. Afaka malala manadino an'Andriamanitra. Ny hoe manadino an'Andriamanitra de zao manadino ny lalana ny tondran'Andriamanitra. Ny hoe manadino an'Andriamanitra de tsy hoe manadino ny misaotra an'Andriamanitra ihany, fa manadino ilay faka, le fiaingana, lay fototra nanorenan'Andriamanitra. Ary be de be ny olona am'izao andro ankehitriny zao manadino ny avy aiza izy ny natsoan'Andriamanitra, manadino hoe taiza moa izy no nalain'Andriamanitra, manadino hoe inona moa ny lalana nitondran'Andriamanitra azy. Saingy rehefa tafita izy dia lay ankehitriny ihany ny jereny, fa adinon'ilay lasa hoe niara-nangiry firy taminy ange Andriamanitra, namelona azy tao anatin'ny sarotra Andriamanitra, nanefy azy tao anatin'ny lalana maro samihafa Andriamanitra, fa rehefa tafita izy adinony Andriamanitra. Ary tsy zakan'Andriamanitra zay, tsy zakan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra, manadino an'Andriamanitra, manadino ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy miady varotra ataotsika hoe amin'ny olona asa de manahoana, fa Andriamanitra kosa saro-piaro amintsika, satria Andriamanitra namonjy atsika nge izy, Andriamanitra teo akilantsika tao anatin'ny sarotra nge izy, Andriamanitra tsy nanadino atsika mihitsy,
Hoy izy Andriamanitra manao hoe mety manadino ny zanany noho ny ve ny vehivavy, mety manadino ihany izy. Tena misy vehivavy hoy Isaiah-Mpaminany manadino io zanany io nohony io. Misy vehivavy, misy renim-pianakaviana izay malaza amin'ny fitiavan-dreny renim-pianakaviana, fa na de renim-pianakaviana olony fosy be fitiavana azy, mety misy fotoana manadino ny zanany, misy ara-moa manary an-janany mihitsy. De hoy Isaiah-Mpaminany, fa izaho kosa tsy manadino anao. Andriamanitra tsy manadino atsika, isika ny manadino an'Andriamanitra, isika ny tsy mahatsiaro an'Andriamanitra, tsy mahatsiaro ny fitahian'Andriamanitra, tsy mahatsiaro ny soa ataon'Andriamanitra, tsy mahay makasitraka an'Andriamanitra. De hoy ny tompo manao hoe ka de ho avy aminy aho. Rehefa manadino an'Andriamanitra dia hoy izy manao hoe eny any no andrapahako azy toy ny fandrapaky ny liom-bavy. Zany hoe tsy zakan'Andriamanitra, toy ny fanaovantsika tsy nitsinona an'Andriamanitra, ny tsy fahaizana makasitraka an'Andriamanitra, tsy zakan'Andriamanitra, mahatezitra an'Andriamanitra, ny fanadinoantsika an'Andriamanitra. Ary mijery ny fiainantsika isika de mametraka fanontaniana hoe olona manahoana moa ianao? Mpanompon'Andriamanitra manahoana moa ianao? Mpanompon'Andriamanitra niavinavina amin'Andriamanitra ve? Mpanompon'Andriamanitra nanadino an'Andriamanitra ve? Sa mpanompon'Andriamanitra nahatsiaro an'Andriamanitra? Mpanompon'Andriamanitra mahay misaotra an'Andriamanitra? Afaka malala engany ho faly Andriamanitra raha mijery ianao, satria mahatoky ianao fa tsy nanadino an'Andriamanitra, mahatoky ianao ka nahay nisaotra azy, tsy niavinavina, fa na misy tena na misy tratra ny antoraka tamin'Andriamanitra tao anatin'ny fanetretena. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa mampatsiaro anay ny teninao, tsy hanananay fo miavinavina, mihevitenao feno, mihevitenao ho zavatra mirehareo anatrehanao. Misaotra anao zay Tompo fahafaranao fa tsy akasitrahanao ny fanadinonay ianao ndraindray tokoa zay Tompo, manadino anao. Mamelany heloka raha toka manadino zahay, tsy mahatsiaro ny lalana nitondranao, tsy mahatsiaro ny fitahinao, manome tsy ny lavanao. Ndraindray aza mitsara anao Andriamanitra, ndraindray aza mihevitra mihitsy fa adinonao. Zahay ny manadino anao Tompo, zahay ny miavinavina. De mamela anay Tompo, mamindraha fo aminay Tompo, fa amboary zahay olona mahatoky anao, ataovy manana firaiketam-po sy tia anao Andriamanitra. Misaotra Tompo ny amin'ity zoma omenao anay ity, da io mba ho zoma feno fifaliana ho an'ny fiainanay, sokafy ny fonay anjakan'ny fitiavanao, de meo anay ny fahasalamana sy heri-tanjaka. Vavaka izay Tompo, ho an'ireo havanay tsy salama sy trano izy ireny, ho an'ireo manana ady am-panahy any amin'ny tokantrano tsirairay manaraka zao mofinainy zao, tahio Jesoa, tahio ny isan-tokantrano, mifanambinana sy fifaliana ary arovy. Aza velanao anadino anao Andriamanitra, fa ataovy miorina aminao Andriamanitra amin'izay rehetra lalana hitondranao azy ireny. Jereo ny tanindrazanay, anjaka eto ny fifalianao, ho firenena tsy manadino anao, ho firenena miankina aminao, de firenena miratra ny fahazavan'ny tavanao. Misaotra Jesoa. Amen.